Miarahaba antsika iaby. Video nataoko androany ty dia hafatra mandeha mivantana aminao madame Elia Ravelimanantsoa. Anao zay nanao publication resaka momba ny colonel Faneva. Talohan'ny publication anao dia nisy publication nalefako tao amin'ny page-ko resaka momba ny colonel Faneva sy ny asa zay ataony any faritra Menabe iny, any Morondava, Menabe Ray Manontolo moa zany. De nalainao mihitsy lay sary ny publieko de iny nanaovanao ny publication zay nataonao publication zay mifanohitra be amin'ny zavatra zay ny publieko ny zavatra nipublienao tamin'iny. Ka eto de mitodika aminao madame Elia Ravelimanantsoa. Voalohany indrindra de zao, ianao olona tia ivelany, tia andafy fa tsy any Morondava na any amin'ny faritra Menabe. Tsy mahita akory ianao ny zavatra miseho any sy ny zava-misy any. Tsy ianao no niaina ny tsy fandriam-pahalemana tao Menabe tanatin'ny 5 taona maninditra zay. Niaina tamin'ny fahoriana, fijaliana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana, tapadoa, halatrombo, maro ny very fananana, vakitrano, vono olona, fangalana maso. Zany niaina Morondava tao anatin'ny 5 taona. Tsy ianao ny niaina an'izany tao anatin'ny 5 taona. Tao anatin'ny 5 taona Morondava de miaina fofotay amin'ny plage iny no ny fangirena Kalamanjana. Miaina fofotay anatin'ny 5 taona amin'ny plage maloto iny efa mamenatra amin'ny vahiny tonga any, zay vahiny tonga any publie plage Morondava maloto feno tay. Tsy ianao no niaina an'izany tany fa ny vahoakan'ny Morondava. Ka noho izay eto de miteny aminao hoe raha misy ny pirofo anananao reo zavatra resanao rehetra momba ny colonel Faneva reo any aminao, misy pirofo reo zavatra niresanao rehetra any aminao de alefaso amiko tompoko raha ohatra tsy hosainao ny hitory ny colonel Faneva fa zaho mihitsiny no hitory ny colonel Faneva raha manana pirofo anao amin'io zavatra niresanao rehetra momba ny colonel Faneva io. Na raha tsisy ny pirofo any aminao de asaivo mandefa pirofo ny olona vaina faritry Morondava Menabe zay nanome anao an'io vaovao io fa rehefa reo Morondava ao Menabe tsy asay hitory ny colonel Faneva raha marina io zavatra publienao de zaho mihitsiny no hitory any colonel Faneva. Zay zany zavatra tiako teneninao. Fa raha ohatra kosa tsy misy pirofo alefanao aty amiko ao anatin'ny 24 ora na ataotsika hoe 27 ora de ianao zany madame Elia Ravelimanantsoa de manao affirmation gratuite. Ianao dia anisany ataon'olona fitaovana, ianao sy ilay olona nanome vaovaonao avy any Morondava de anisany olona mankasitraka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra Menabe, mankasitraka ny von'olona amin'ny faritra Menabe, mankasitraka ny halatra maso sy ny vakitrano ny ainan'ny Menabe tanatin'ny 5 taona zay. Raha ohatra hoe tsy manana pirofo, tsy manome pirofo reo olona avy any Morondava nanome anao vaovao na ianao vatatenanao ameo anaty le pirofo fa zaho mihitsiny no hitoran'ny colonel Faneva raha misy zay pirofo zay. Fa raha ohatra tsy misy kosa zany pirofo zany de azo lazaina ianao sy ilay nanome vaovao anao dia azo lazaina ho manao affirmation gratuite sy manao diffamation publique ary azo enjehny lalàna tsara ary azo nandrematoa colonel Faneva tsara ny manendrika anareo araky ny lalàna. Fa ameo le pirofo. Raha marina ny zavatra rasainareo meo reo pirofo. Averiko foana zany no hitory ny colonel Faneva raha tsy mahasahy mitory anazy nareo. Raha misy pirofo mazava manamarina ny zavatra lazainareo. Fa aoka kosa raha ohatra ka hoe resaka politika, resaka tsy fitiavana amin'ny fitondrana no andeha hamotehana ny fiainam-bahoaka zay efa milamina tsara, mandeha ny fanarahan-dalàna, mandry ivony vato ny vahoaka Menabe, na resaka politika no entina hanaratrina
Ny kolonely Faneva nefa hanimba ny tombotsoam-bahoaka de tsy ekena velively zany tompoko, tena tsy ekena. Za ty de anisany tsy mankasitraka ny fitondrana misy amizao. Zoko zany, zonao zon'ny tsirairay ny mankasitraka fitondrana ray misy sy tsy mankasitraka fitondrana ray misy. Manohitra fitondrana ray misy na tsy na momba ny fitondrana ray misy. Zo feno amy maha olo-pirenena zany. Fa za ty na tsy mankasitraka fitondrana misy aza de tsy hanao zavatra velively noho tsy fitiavana amy fitondrana, tsy fankasitrahana amy fitondrana ka hanimba ny tombotsoam-bahoaka, tombotsoa iombonana. Azafady tompoko, aoko mba samy ho eritseretina tsara ny zavatra atao fa aza hoentina amy resaka politika daholy ny tombotsoam-bahoaka iombonana, fa ny resaka fandriam-pahalemana tompoko de fiainam-bahoaka. Ka zay zany no amaranako an'ity video ty miandry anao zany za madame le Ravely Manatsoa amizay porofo zay rafa anao tsy afaka hitory anazy za afaka manao demarche hitory any kolonely Faneva. Ka miandry an'izay, fa raha ohatra tsy misy kosa ny porofo de tadidio fa affirmation gratuite ny zavatra ataonao sy reo olona any Morondava manome vaovao anao. Eto amaranako anazy de mitodika amitsika vahoaka malagasy, mitodika amitsika vahoaka ny Menabe, mitodika amitsika vahoaka ny Morondava. Ny olombitsy zay nahazo tombotsoa tamy resaka tsy fandriam-pahalemana tato amy faritra Menabe tompoko de tsy hankasitraka velively ny asany ataony kolonely Faneva. Io mampilamina atsika, mampandry atsika ivony vato, ifoanany von'olona io, ifoanany halatromby io. Misy ny very tombotsoa amin'izy io dia manao fanaratsina anao zay hialany kolonely Faneva eto. Manentana atsika vahoaka mino fa tsika rehetra vahoaka ray manontolo de mankasitraka ny asa zay ataony kolonely Faneva ato amy faritra Menabe momba ny resaka fandriam-pahalemana, fanaran-dalàna, ny fahadiovana ekeko ary inoko fa ankasitrahantsika sindrany fa aoka atsika tsy ho azon'ireo resaky n'olombitsy zay mbola te hampifopody atsika hijaly ndraiky amy tsy fandriam-pahalemana, amy teritery, amy kolikoly, satria zay ny tanjona n'olombitsy reo zay hanapody atsika anatin'izay fa mitombotsoandreo ro jerendreo satria tapakabo fihinanandreo lafa tamy nanomboky neveny kolonely Faneva teo. Matoky ny fahendrentsika vahoaka ny Morondava sy vahoaka Menabe ny tenako. Mangatsitraka tompoko.